ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo ary niresaka hoe iza re no anankidiny vato ho afaka amin'ny varavara-pasana isoloantsika. Amen. Marka 4:12 ny 12 sy ny 13. Maraina ny andro amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, andro alahady io. Ny probleman'ny Maria sy ireo vehivavy niaraka taminy teny hoe ahoana re ny fomba nalana an'ilay vato ahafahana miditra ao am-pasana hanositra ny vatany Jesosy. Zay ny programa atao. Ny ao an-doha zany dia efa hoe maty Jesosy, tsisy fanantenana intsony, tsy misy andro miratra intsony. Ny azo atao dia izao, miatrika ny zava-misy, hitady olona anankidiny vato, hosorana menaka manitra ny vatany, izay sisa no azo atao. Tsy misy ankoatran'izay. Fa tsy mitovy amin'izany ny hevitr'Andriamanitra ry havana. Taitra izy mirahavavy. Rehefa tonga teo amin'ny fasana, ny vato efa nikodi, ny fasana efa foana. Taitra izy. Anjely no mifampiresaka aminy. Ry havana malala, izay miaino ny teny fiainana amin'ity andro maraina ity. Tsy izay eritreretinao no eritreretin'Andriamanitra. Tsy izay lozika mpiainanao no lozika an'Andriamanitra. Tsy izay programa ho ataonao no programa an'Andriamanitra. Aza mahatoky tena loatra. Aza kely finoana sy fanantenana koa amin'ity fiainana ity. Fataro foana fa le miaraka aminao nge dia ny mahery. Ilay Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty. Jesosy Kristy no miaraka aminao isanandro. Kinona mahakely finoananao? Inona no mahatonga anao eritreritra hoe efa impossible zany rehetra zany, zao sisa no azo atao? Amin'Andriamanitra tsy misy zao sisa zany ry havana. Tsarovy fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho no miaraka aminao. Mahay mampitsombadika zavatra maro izy. Ny zavatra eritreretinao, hain'Andriamanitra manova amin'izany ho fifaliana, fiadanana. Lomo tanondrika ane sy fahakiviana sy ranomaso no nentin'ireto vehivavy manantona ny fasana. Mbola hampiany problema koa hoe anankidiny vato. Rehefa tonga eo amin'ny fasana dia voavafa ny alahelo. Tampoka teo dia tsy nisy ranomaso tsony. Mirana ny endrika. Faly. Satria nitsangana tamin'ny maty ilay tompo. Ho anao androany. Ny falia nitsangana tamin'ny maty ny tompony voninahitra, Jesosy Kristy. Aza mitanondrika tsony. Aza kivy eo tsony. Aza matahotra ny amin'ity fiainana ity. Le anankiray ilay mpamonjy anao efa nitsangana tamin'ny maty. Afaka miantoka anao izy. Mahay mampitsombadika fiainana izy fa averina aminao zany. Mahay manova zavatra izy. Petrao amiko izy mifanahinao. Fa izany hiady ho anao, ianao kosa rakina. Matokiza ny teny zany ry havana. Mifalia amin'ity alatsinain'ny Paska ity. Amen.